Nandritra ny fitsidiana no tanterahan'ny Prime Ministre Lefitra Ato Andrianarivelo tany amin'ny faritry Boeniny ny farany herinandro lasa teo dia niona tamin'ireo tanora any an-toerana ny tenany. Tao anatin'izany no namoahan'ireo tanora ireo ny entanentan'izy ireo sy ny olana mianjady amin'ny tsirairay ka mila hitadiavana vahaolana. Dika tongavana ity dia hoe te hiona mivantana ahafahako manana valiteny andreseko lahatra izay olona hitako any ambanivohitra hoe inona marina ny politika ny Monsieur Ato anarenana n'ity firenena ity. Inona marina ny politika ny Monsieur Ato mba ahafahany zanako mianatra sy matsara, ahafahany zanaka ireo mpamboly vary any ambanivohitra mba hanana fianarana ihany koa ka ho lasa Prime Ministre any aoriana any. Ahafahan'ireo olona ireo tsy hisotro intsony amin'ny rano mandeha any ambanivohitra sady anasana vilia, anasana lamba nefa io mbola rano sotroina. Tokony ho ajanona izay Monsieur le Président tsy zakanay intsony. Ho setrin'izany, nilaza ny tenany fa mila fanovana lehibe i Madagasikara, tokony hovaina ny fomba fisainana sy ny fomba fitantanana ny firenena. Satria misy mieritseritra zany fa anazy mihitsy tokantranony fiainany ny firenena nefa tsy anizajanija fa atsika. Ary zany nitolomana tetina nomboka tamin'ny 2010 tamin'ny 2010 ny hoe Madagasikara dia any Malagasy fa tsisy tompony io akory. Ka afaka hiteny anarery io ka zay tiako atao no atao ambany lalàna daholo ary isaky ny mandray fepetra dia fepetra tokony ho an'ny firenena no iarano atao fa tsy ho an'ny tena manokana na ho an'ny namany tena no ho an'ny tokon'olona rehetrarehetra. Nanambara ihany koa ny Prime Ministre Lefitra fa mitovy zo ny olona rehetra fa ilaina kosa ny fandraisana anjarany rehetra eo amin'ny fampandrosoana. Mitovy zo tsika eo anivon'ny firenena fa misy natao hitarika dia misy natao anampy amin'ny fitantanana sy ny fitariana. Dia zay no itsona antsika tsirairay avy ireo fa tsy azontsika ekena fotsiny kosa dia ny hoe faninokiriana samy malagasy na mitovy hevitra ho ana tsy mitovy hevitra tsy tokony mifaninokilika fa hajaina amin'ny tsy fitovikevitra ny olona. Tsy mety zany hoe samy tsika eto dia mifamono toerana fa azontsika saratsaina fa raha manino ty Madagasikara ty marina finareo aty amorontsiraka mety mahay milomano fa kely finoana fa ho tafapita ary Afrika nareo na ilomano mahafotriny inona eto zany tsika ifamono eto rehefa tsy mahay mifanaja amin'ny fahasamihafantsika. Tsy tokony ho sakana araka izany ny fahasamihafana.